Mpanjifa ny Telma 5 indray no nahazo loka avy amin'ity orinasa ity rehefa nandray anjara tamin'ny lalao goavana SMS Telma. Omaly no nanolorana ny lokan'izy ireo teny amin'ny Foibe teny Alarobia. Misy 5 nivoaka nandresy tamin'ny atsapaka voalohany no tanterahana nandritra ny lalao SMS Telma. Lalao tsotra kely izy ity satria dia tsy nisy natao afa-tsy nandefa ny SMS teny amin'ny laharana 834 dia niandry ny atsapaka. Omaly moa no tanterahana ny fanolorana loka ho an'ireo mpandresy voalohany ireo. Izy zany jeu SMS mandefa SMS fotsiny ianao ny anarana dia fanampina anarana dia misy hoe cadeau zay amin'ny voalohany ny 834 dia mahazo atao tirage au sort ianao dia rehefa tiré au sort ianao dia mahazo téléphone. Efa 100 ariary ny saran'ny SMS iray tamin'ity lalao ity kanefa dia nentina azona loka goavana. Fa ny mazava ho azy ireo mpandray anjara anisan'ireny Iedira Somaharo izay nahazo ny smartphone HTC One Max. Nahitan'le tamin'ny publicité Telma dia nahitan'le HTC fa le HTC zany za tena fanatikana HTC ka satria HTC telindrany appareil pesaka nahazo an'le HTC nandefa message isaka misy fotoana malalaka iny ampiasana dia mandefa message nalanty amin'ny lotrina teo inenina message nalevako amin'ny 700 mbola merina vila aloha efa manao miandra le amin'ny tirage manaraka indray. Merci Telma. Tsy mbola farana ity lalao lehibe SMS Telma ity satria dia mbola isy loka goavana ho sariana ho an'ireo mpandray anjara efa nahazo loka dia mbola azon'izy ireo atao tsara ihany koa ny mandefa SMS maromaro any amin'ny laharana 834 ihany ka mandefa ny soratra hoe cadeau miampy ny anarana.